Ravako malala ho amin'ny tompo ho aminareo atranany ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy Tompontsika. Amen. Fanompoana ao amin'ny fanahy. Fanompoana ao amin'ny fanahy. Zany no asongadiny mofinainantsika anio. Korintiana 2:3, ny andininy 2:12 hatramin'ny 2:12 farany. Fanompoana ao amin'ny fanahy. Manasongadina ny maizy azy ny apôstôly Paoly izay manoratra eto. Avotrany avy amin'izany fa ny maha-apôstôly dia tsy mba milaza tena na lazain'olona. Misy mihitsy mantsy fa izany apôstôly sasany na apôstôly hafa tena anaovana epistily manokana mihitsy ny ilazana ny maha-epistily, ny maha-apôstôly na milaza ny maha-apôstôly azy. Fa eto dia asongadina fa ny fanahy no manoratra ny maha-apôstôly azy ao amin'ny Jesoa Kristy Tompo. Fa etsakilan'izay dia tsaroana lay fomba jiosy rehefa nandray ny tenin'ny lalàna na ny teny folo na ny didy folo hoy isika. Fony Mosesy izay nandray ny didy folo tany an-tendrombohitra dia nahita ny famirapiratany voninahitr'Andriamanitra ary niampita tamin'i Mosesy zany famirapiratany voninahitra izany hany ka nanao fisalobonana na sarona nanakona ny voninahitr'Andriamanitra izy mba tsy hahitan'ny olona izany. Dia lasa fomba tateo aoriana izany ka isaky ny mamaky soratra masina na ao amin'ny tempoly na any amin'ny sinagoga dia tsy maintsy manao an'io sarona na salobona. Tatsika ohatra Jesoa izay namaky ny soratra masina rehefa tonga tany amin'ny tanànany dia nanao saron-doha manao an'ity fomba fisalobonana ity. Ndrao hahita ny voninahitr'Andriamanitra ka tsy mendrika azy zany. Fa aty amin'ny testamenta vaovao kosa dia ambaran'ny apôstôly Paoly fa rehefa mifanena amin'ny Jesoa Kristy, rehefa mifanena amin'ny Kristy dia esorina izany sarona mandrakotra ny tena izany. Esorina izany fisalobonana izany. Hoy ny 2:40 manao hoe ka rehefa miverina amin'ny Tompo izy dia esorina ihany ny fisalobonana. Ao amin'ny Kristy izany dia tsy misy intsony ny sarona izay manarona na ny fisalobonana izay manakona ny tavany fa toy ny mijery amin'ny fitaratra izy, hoy ny apôstôly Paoly. Toy ny mijery amin'ny fitaratra izy ka izay hitany dia tonga dia Kristy avy hatrany. Mahita ny Kristy eo amin'ny tenany izay rehetra manana fanompoana ny fanahy arak'izany ny mino. Hoy ny 2:20 hoe fa isika rehetra kosa amin'ny tava tsy misarona dia mijery ny voninahitry ny Tompo toy ny amin'ny fitaratra ka ovana hahazo izany endrika izany indrindra avy amin'ny voninahitra ka ho amin'ny voninahitra. Mahita mivantana ny voninahitry Kristy izay rehetra manao fanompoana amin'ny fanahy ary io fanahy io no mahatonga antsika ahita ny Kristy mandrakariva. Noho izany ry havako malala, ry fiangonan'Andriamanitra malala, ao amin'ny Kristy no hanesorana ny sarona rehetra izay mandrakotra ary nisy fotoana aza tsy nijanona ho fombafomba fotsiny ilay fisalobonana, tsy nijanona ho endrika ivelany fotsiny, fa ambaran'ny Paoly apôstôly fa ny fony mihitsy no efa voasarona ka tsy mahita ny voninahitr'Andriamanitra, tsy mahita ny fahasoavan'Andriamanitra. Fa eto kosa dia ambara fa raha miverina amin'ny Kristy ilay olona, raha miverina amin'ny Jesoa ny olona iray dia esorin'i Jesoa ny sarona ary ambara fa ny fanahy
no Andriamanitra manaisotra izany sarony izany aminy. Fanompoana ao amin'ny fanahy. Ry havako malala, tsy araka ny fombafomba izay raviravina tentina ety ivelany ny fanompoana an'Andriamanitra. Tsy fanompoana izay voasarona ny fo ka manjary tsy mahita ny voninahitr'Andriamanitra, efa donto ny sainy hoy izy eto. Misy fanompoana samihafa indraindray ataon'ny olona, ataon'ny mpino. Toa fanompoana endrika ivelany fotsiny, toa lasa fahazarana fotsiny. Ary misy fanompoana aza toa tsy maharesy lahatra akory fa noho ny amin'e zay ny tapaka, zay ny fitsipika dia atao fotsiny tsotro zao. Efa donto ny sainy, efa voasarona ny fony. Fa ankehitriny kosa dia taoma isika mba hanana izany fisokafan'ny fanahy, fisokafan'ny fo, fisokafan'ny saina, mba hahatonga antsika hahita an'Andriamanitra marina. Ampirisihana mandrakarivotsika amin'ny hazakazaky ny fanompoana izay atao, mba ho fanompoana ao amin'ny fanahy, tsy ho baikon'ny lalàna fotsiny, tsy miteny akory hoe tsy ilaina ny fitsipiky ny fiangonana, fa hahatonga antsika kosa hahatakatra ny voninahitr'Andriamanitra izay mamirapiratra eo amin'ny fiangonana sy amin'ny fanompoana rehetra izay ataontsika. Zarovo mandrakariva ary ry havako malala, ny tena fanompoana tena izy, ny fanompoana ao amin'ny fanahy, dia fanompoana baikon'ny fanatonana ny Kristy marina, baikon'ny fifandraisana amin'Andriamanitra marina, mba hanananao fifandraisana tsara sy maharitra eo amin'Andriamanitra izay niantso anao, fa tsy sanatria ny endrika ivelany fotsiny ihany. Atsarao ary, amboary ary ny fifandraisanao amin'Andriamanitra, ahatonga an'Andriamanitra handray tsara ny fanompoana izay ataonao. Ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Amen. Ivavaka isika. Lehibe sy mahatalanjona ny asanao, Tompo Andriamanitra tsy toa. Ary eto izay dia mahatsiaro manokana ny fifaliana, ny fahasoavana izay narotsakao taminay, tamin'ny fiangonana. Miara-misaotra anao zahay, na totosa ny fitokanana ny fiangonana tany Mahela. Misaotra anao zahay noho ny amin'ny asan'ny finoana, ny asa faharesen-dahatra, noho ny asanao Andriamanitra izay namangy sy ny tanterahanao taminay. Ny fanompoanay ho avy rehetra apetrakay ho araka ny fanompoana araka ny fanahy, ho fanompoana baikon'ny fanahy, mba ho mendrika ny voninahitra ao hatrany. Dia taio ary izao herinandro vaovao dia avinay izao, hialoka eo ambany fahasoavanao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tomponay. Amen.